katsaka amin'ny fotoana rehetra. Je dis toujours, un pays riche est celui qui arrive à l'autosuffisance alimentaire. En 1972, on était exportateur de tout, et aujourd'hui, Madagascar est importateur de riz, bientôt de maïs, du sucre. Or, on a un savoir-faire, on sait faire ça. Les paysans malgaches savent le faire. Azo lazaina hoe mampiavaka ny fia amin'ity taon'ity aloha zany dia natodika manokana zany amin'ity taon'ity ny hoe amin'ny fampandrosoana izay resaka fambolena izay tsy fambolena ihany fa fambolena sy ny fiompiana ary-ny zao zany ny eto amin'ny firenena malagasy moa zany dia miezaka manatratra izay tanjona hoe fahavitatena ara-tsakafo izay ary ny sehatra toy ny fia ohatr'izao zany dia azo lazaina hoe toerana anankiray anombohana ny fametrahana ireo tetika asa sy paikady rehetra ary ihany koa fotoana izao zany ifandraisan'ny mpiantsehatra rehetra eo anivon'izay fanavaozana sy fanatsarana ny famokarana amin'ny akapobean'izay le olona mividy aty amin'ny fara satria foana ny problème ny tantahantsika hoe amidy amin'izy ary tsy zavatra aty anefa dia donc ny rôle ny secteur privé ny développer ny filière rehetra dia mitransformer le zavatra vokary ny tantahantsika ary eo zany tena nidirany société-nay satria sady mamaritra zavatra tadiavina mpitantsaha zay dia amiko mividy avy amin'zareo le vokatra zay homilinay. Ao anatin'ny orinasa misy any Agrivety, Agrival, Agrifarma, Agrikoba, Agrimotors dia ho hitanao amin'ny standinay ao daholo manomboka hatrany amin'ny resaka ohatra amin'ny fambolena zany dia resaka ny hoe miasa tany hatramin'ny masomboly hatramin'ny zezika avoleta hatramin'ny zavatra rehetra ilaina zany manomboka ny amin'ny voalohan'ny fiompiana ka hatrany amin'ny fiafarany zany hoe izaho ihany koa mividy mivokatra le tantsaha.